azo ninona rehefa zay mahasolo lalàna ny azo amboariny saka zay mahasolo vahoaka na 5e mandat zay nge makarary andohangeo de zany ho zonongo faty zao nefa mbola velona somatsaka ka io na inona ho resahany eo na inona rehefa tiany vahoaka ianao lany foana de rehefa anova lalam-panorenana atsika de sy vo manao tsizy zay anao eny de zay maresy amin'ny maresy fa tsy olona kely 100 tsy olona kely 10 sy 1 alina zany akory ny sakana fampanotroneto azo resahana tsara zany ka izy ary nasolontsika Filoandra Ratsuel Valomanana efa président Valomanana efa trotroka tsisy tsony izy sy teny 10% tsisy tsony eto Filoandra Ratsuel any mbola matanjaka eto ary zay mbola anapofonay ary mbola neonay hatrany fa miasa foana zay ty fototra ary niteze amina tsara ezaka fongo ny apiady zay ndray mantsy système mangeha tena mivavaka amin'Andriamanitra mihitsy sy any amin'ny zay inonareo rehetrarehetra mba tena mbola irotsaka atao azy amin'ny mandat Filoandra Ratsuel fa tsisy mavita amin'ny vitany eto ary zay mampitapitapy an'ireo mpanohitra reo ataoko hoe mitapitapy mihitsy satria efa olona mitapy eny zazo anareo mahita na velona zao lazay na fanoto mandry zao aloha rehefa manao politika zany ianao efa ohatra olona tena voabeha hoe mbola kely ianao mbola fahatanohanao ianao de efa kolokoloina atao anatin'ny tontolon'ny politika de tokony fantatrao fa rehefa manao politika ianao de mety zavatra hitranga koa ny fikadrana ny tsy fahitanao ny fady aman-janaka ny fahafatesana anatin'ny zavatra mety hitranga zany ka tsy olona tena hanao politika tena vonanao politika tokony efa mivonona am'izany fa ho anareo amin'ny hoe mbola zany ve liana satria za zao ohatra ny hafahafa be amiko hoe raha nareo amin'ny atoko républicaine mbola eritreretra an'izany hoe mety hoe fahafatesana mety hoe gadra fangatsika tsika nefa miresaka tany ny démocratique zany démocratie fa tsy afaka mandeha am'izany ve hoe ny hevitra hoe fifidianana zany teny fa manino tsy maintsy hoe manino no mbola eritreritra zany hoe mety ho fahafatesana na mety fikadrana ianao ty miteny hoe fitany filaminana fitsahana sy ny sisa zay nge ny setran'izany voasambotra ianao de hikatra na élimination physique fotsiny zao ao anatin'ny zavatra mila eritreretinao zany rehefa hoe anao politika ianao fa ny politika tsy le tohave foana nge tsy ny vola ny vehivavy sy ny voninahitra foana fa misy côté envers koa izy ka raha olona tena vonona de mila manala an'izany zany asa hoe zay le teneny ngamba hoe ny sehatra politika malagasy am'izao mila tena refondation mihitsy satria na misy am'izao ny amin'ny fitondrana olona tonga par accident teo ny aty amin'ny fanoherana koa ny opposition classique ohatrohatrizay ihany koa olona tonga par accident tao anatin'ny sehatra politika de tsy azony tsara le enjeu zany anatin'le fanaovana politika de io mahatonga le jeu ny olona amin'ny ankapobeny eto amintsika moa zany zao mbola tsy hoe voafetra ho an'ny atoko politika ihany ny fidirana ao anatina ataontsika hoe fifidianana fa na tsy miankina ihany koa zany de mandeha ao anatin'le izy ary mirona tsikelikely makany am'izany ary raha ohatra jerena amin'ny olona ny olo-pirenena zany rehefa tonga ny fandehan'ny fifidianana de manomboka mandeha miamatoky ny any amin'ny tsy miankina no ny aty amin'ny politika ahoana ny anazavana zany ny asana ravelso be loatra nisany antoko politika misy eto Madagasikara am'izao 300 latsaka izy rehefa be da be loatra ninareo ary mbola nanamenao zany tateo arina nge ka zay voniny zay am'le fanadiovany hoe ohatra zay no ilainy be loatra nisany antoko politika nefa le firenena mahantra be rehefa betsaka ohatra zay nisany antoko politika tsisy débat d'idée mandeha afaka hitan'ny olona satria be loatra ny hevitra de rehefa tsisy ny débat d'idée désintéressé amin'ny politika ny olona de rehefa tonga ny fifidianana lasa mila manambitamby mpifidy ianao zay vao tonga mandeha mifidy ny olona zay olona lany eo inona ny atao mamerina ny volany de tsisy mandeha amin'loany ny fitantanana firenena no hiafahany de zao misy Madagasikara zao zay le vahaolana avy aty aminay hoe mandeha be na resaka refondation am'izao fa ny refondation voalohany mila atao de ny refondation ny système politique mila hena eo amin'ny 10,7 eo fa rehefa betsa nisany antoko politika mila terena ijoro amina doctrine politique de antoko vitsivitsy tafatsanareo ary mila tsoana ao anatin'ny influence en foule
dia hitanao amin'izay fa rehefa tena mipetraka amina foto-kevitra ny antoko politika mimpandraha mijanona any amin'ny sehatra fandrahana mpanao business mijanona any amin'ny sehatra misy anazy fa ny politika dia ho an'ny mpanao politika ary professionnel ny olona manao an'io fa tsy olona taitaitra fotsiny. Asitsika fainy kely dia miaraka ampiantsika sady toizana ihany ny fiarahana amin'ny vahiny ao aorian'izay. Miaraka amin'ny vahintsika araky nambaratary amin'ny fandarana dia matoa asana Ravelson izay filohan'ny antoko républicaine ary mpampianatra mpiaraka ihany koa historien moa zany docteur en histoire ary izy ihany koa dia tanora misehatra amin'ny lafin'ny politika ary mino fa isehatra fifidianana koa fifidianana ho avy zao fifidianana sénatorialy ny antoko républicaine ve mivonona amin'ny mety andray anjara tsy fantatro ao anatin'izany mety hoe fifanantonana ny ambadimbadika any amin'ity fifidianana ity satria ny gouvernement aloha zao mbola tsy namoaka n'ilay hoe fanekana mpifidy na dia efa nankatoa zany sy nekeny ary everina fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny volavolana tetiandro zay narosiny senia zay tonga teo amin'ny fisaranavy momba ny lalam-panorenana fitonana ankehitriny moa zany efa nanao fify an'le hoe ireo any collège électoral fa ireo ny fifandanjana amin'ny représentation anatin'ny élection satria atao mifandanjana lasy ny vavy zany efa nametrapetraka an'le famaritana zany ny fitonana ankehitriny mikasika ny fifidianana ho avy io ny constitution aloha zany efa natao nangingina taresy ny constitution laza fa hoe tokony vory daholy ireo mpifidy lehibe zany hoe hatrany amin'ny région sy ny any amin'ny province zany fa tsy zay aloha no mitranga fa nampanarahany tamin'le fifidianana sénatorial farany zany hoe ireo misy dia ireo aloha no eo ny antoko républicaine sy ny fifidianana sénatorial. Ya ny amin'ny fifidianana amin'ny volana décembre zao aloha zay dia naka ny safidy hoe tsy andray anjara noho le niteneniko anao teo hoe le tontolon'ny fifidianana amin'izao mbola maloto be dia alao diovina aloha le izy fa ny amin'ny sénatorial zahay tsy andray anjara. Raha fa misy any zao dia efa misy amin'ny toromarika aloha ny technicienne fa misy any dia ho raisiny anao loary miaraba re miaraba tompoko mbambany kely raha afaka amty teny mafinarika kely anao miaraba e Mayano. Zay, dawar. Mayan, miarapa vahiny, miarapa. Salamo. Malina sma maika tokoa ny famaly aminao amin'ny resaka fantanina sy famakapakana sy fahafanao zatra am'tany otany hoe mila sehatra tena tokony fampiadivana efitra ifampijerena amin'izany fanamariana maro samy hafa ny tenenao zany fa tsy voaraka eto zany amin'ny akeliny fotoana fa ny zatra tipisinganina fotsiny dieny hoe ny fahalenen'ny mpanotra na vaovao na vao mitsangana ianareo amin'izao andro iainadika ary indrindrindrindra le fanamariana manao hoe tsy ny avidika mitsy ny ananan'Andriamanitra Andro Rajoelina nationalité izay tokony tsoneketsika mitsy na amin'ny lafiny ahoana na amin'ny lafiny ahoana fa na inona nefa androm-panjakana ao apetraka eo na tsy manohana ny fitondrana azy fa noho ny toetra ratsin'izay voafidy mpitondra dia voafidy foana zany hoe olona any amin'ny ACC zany satria manino olona tena nianatra lavolana afarantapy mamevahana Andriamanitra Andro Rajoelina ny hafanana nationalité eto Madagasikara dikan'izany dia zao aty amitsapanohatra ny zavatra rehetra no mitranga hoe manaiky zany izy fa tsy mahavita manohatra an'Andriamanitra Andro Rajoelina ao anatiny ary tenenao betsaka ny antoko politika maro zany tena betsaka ny antoko politika ao anatin'ireny ny voavidin'Andriamanitra Andro Rajoelina na mpitondra izay mety ho lany eo fa tsy mahahonga anazy ny kolokolotafa ohatra ao anatin'izany tsisy afaka andany fa tsy voavidy olo zany olo izany aleo tonga dia tsonina amin'ny maro tsy misy tokony amenatra momba an'izany
tapaka moa satria voafetra ihany ny roa minitra eo isaky ny mpiantso fa sy mameny heviny fotsiny izy manoloana le aloha le momba le binationalité ngamba no insiste kely satria ino cheval de bataille koa moa za bataille anay ato amin'ny antoko républicaine nationaliste moa nampinan'izay tovan'izay le izy vao angaikaingana olana io binationalité an'Andriamatoa Andrahajoelina io satria ny olona manana nationalité anankiroa misahana asana filoha ino moa zany chef d'état zany raha ohatra firenena hoe sary-piara amin'ny fiandranam-pirenena tsisy raha ohatra antany azoka falon zao za hoe ianao hoe malala filoham-pirenena manana binationalité anankiroa amin'le firenena goavana manana ny ajany eto ambony tany reo tsisy angamba fa za manana mivalan'izay kanefa efa nisy zany taty Afrika tany amin'izany firenena tsona hoe Centrafrika zany de Andriamatoa Jean Bedel Bokassa ino ny zavatra antranga binationalité hanga fa ino ny zavatra antranga rehefa nandelingelina frantsay izy zany hoe nanoatoana ny tombontsoan'la Frantsa atao Centrafrika ino ny zavatra antranga nitafika frantsay mihitsy no tonga atao Centrafrika niditra atao nandrodana anazy tsika zany amin'ny Andriamatoa Andrahajoelina amin'izao légitime sady légal ny frantsay ohatra ny miditra eto ny miaramilany hiditra amin'ny raha Madagasikara fiandrianam-pirenena no enjeu amin'ny zavatra grave le izy ohatrany hoe modina fanny fa zavatra grave minona reo ana ry vao mainka hiditra kizontsika amin'io io mpiandrasana ny mety ho antso manaraka Yasina Ravelson resaka hoe refondation ianao to fa mety manana proposition zany rehefa misy raha mifainoko ny fahazavana to de hoe efa misy ny fifanantonana ny ambadimbadika any fa tsy voandroany misy an'izany resaka zany Yasina Ravelson fa tao anatin'ny fotoana taloha tany ny endrika séance ny voambolana nampiasainy mety niovaova ary efa tonga tao anatina ataontsika hoe fehiteny mihitsy raha misy aninindininy maro samihafa anorenana an'le firenena hoe entre guillemets vaovao fa tsy nety tanteraka mihitsy le izy ifandroritana be rehefa avy eo fa maninona ary nanampidirina ary naniditra tsehatra koa ataontsika hoe autorité morale teo tsefatsefany to mba handamina de tsy zao ihany zany tsika zay nge le ohatra mampandany teny fa inona ary gasy samygasy hoe tsy mahita tena vahaolana satria le refondation nge fahitako anazy tena hoe refondation satria rehefa miteny ianao hoe refondation de ohatra ny tenenina teo hoe anorina Madagasikara fa fao tsy possible zany namana Roland fa ataoko hoe teny tarigetra fotsiny le izy atao leitmotiv politique zany fa za tsy mino hoe Madagasikara afaka ovana Madagasikara vaovao zany fa ny androany de vokatry ny trangamaly ndawary orasika aloha ty andro ty ary de toizatsika ary zay miaraba tompoko salama hoe salama tompoko sy navarena kely le rina le fanazavana sedatra efa antanena me momba le filoham-pirenena hoe nationalité hoe sa tena naturalisé za moa tsy nianatra ka tsy de mahay loatra hoe tena hoe maheno izy asa mahafantaraka satria raha hoe binationalité tena manana firenena naturalisé tena hoe tena tonga vilena zakany le tena firenena tena vilena tanteraka iny ianao manazava an'io fa manarak'izay ohatra mientika ihany ianao le manazava le hoe marenohatra ka misy inona ro tanarazana zao de ohatra tokony ampatanaka re tsy diraka nana le pare foana fa de nareo mahita hoe tokony ahoana zany tokony matevenina de le izy fa raha mahita an'izao fa zao tsy be de be zao manazavainy brita te le hoe miseda ny fitany fitanera ndre anao sy mianina salany zany raha ohatra ka hoe marivo zany matandaka zany mafa tonga de afaka tena hoe tena tonga de misara naraka mamihery rehetrarehetra hoe anohatra amin'ny hery rehetrarehetra de mifarany tena farany amle resaka politika hoe atao enina ianarana moa de républicaine mazava ho azy hoe manaraka any amin'ny firenena mandroso de nareo hoe mipetra fa vita zany azao fa fisy BDP zao hoe izy mifoanana andro efa nisy reo zany mbola maromaro ihany mifoanana vo ezy de nareo hoe mipetra tafiditra anatin'ny le atotenina janona zay raha hoe mietretinareo afaka mamaly le binationalité no valiko voalohany aloha zao rehefa miresaka apahabe maso ohatr'izao tsika de
manaiky zany fa miainao anaty fiarahamonina, miainao anaty cadre légal zany. Ka ny cadre légal momba ny binationalité io dia efa namoaka didy ny HCC hoe binational izy, valide izy, valide amin'ny binationalité-ny, anaovany an'ilay asa mafiloam-pirenena zay. Fa raha ohatra za manko zao manko le izy za bedin'olona, bedin'ny namana be da be mampiasa an'ity hoe binationalité ty andra Rajoelina fa tian'olona dia tena hoe iasina tsy mety zany tenenila zany fa efa tsy gasony fa frantsay fotsiny sisa. Fa zay hoe rehefa miteny pahabe maso amason'olona en public ohatra sao dia manaiky hoe anaty cadre légal no resaka fa raha ohatra zao zany no miteny hoe Andra Rajoelina tsy gasony fa frantsay sisa outrage chef d'état no dikan'izany ka andrasan'ny fitsarana sy ny polisy tsy ivelany etsy le hoe marefo ny fanoerana amin'izao état des lieux iny mila manaiky an'izay aloha constat mila atao zany zay. Fa raha ohatra te hihoatra an'izay ianao dia mila manaiky an'ilay constat dia à partir an'ilay constat no mila mandeha makany amina etapy vaovao. Inona le etapy vaovao mila andehanany fanoerana dia le hoe fanoerana ainga avao zay, mila ainga avao ny fanoerana, mila nouveau visage mahasarika ny fanoerana rehetra. Inona io? Tanora Bogosy manambola mahay miresaka zany sa inona satria tsara le tany am'le mafoto-kevitra ara-pitiava-tanindrazana zay ny anany critère voalohany. Bogosy mahay miresaka manambola second plan zany amiko. Toary raha misy antsy vonona aloha dia ampidirika ilay ary izy miaraba tompoko. Allô? Maraba. Afany miaraba ny tompon-radio avy miaraba anao misy asiny. Salama. Marefo fanerana, marefotro marefo. Io manala saly io misy le fanontaniana tena. Misy mpahanankiray mba tiky ihany aloha ny mpahanenana le fanerana am'le fetohana le bakefa fanitera sasany marary teny Ambohimalaza. Io manko famafao be ny zavatra io. Ohatrany hoe manala saratra mizany sarina zany le amin'ny fitondrana. Inona le tena marina fa tsy definir mihitsy hoe le izy hoe inona zany tena nahafaty fa le olona tonga tany an-tranony ary efa sitana miverina maty ary mbola nisy kamposa neta dia eo hita hoe anao an'io hoe hita sao dia izy avaliny amin'le olona rehefa sabina ny ndafo zay any ivelany zay ny fitondram-panjakana. Any aminy zany zao ny baolina any masitsika no mijery hikarakara-ndreo olo reo amin'ny izan'ireo olo reo ohatrany natao tamin'ny fijery mibaria. Maka misy fanontaniana io manko le satria ireo olona maty tany Kongo tsy nantefasana avion spécial ohatrany fa olona te hijery kanina nantefasana ny etoana ny asasa manina ohatrany. Zay aloha indray fanontaniana apetrako hoe mety ve iny amin'ny fiasina ray zay. Na faharoa ny momba fampianarana. Ohatrany hoe nahazo vola ny ministeran'ny fampianarana, vola tsaiky hoe teti-bolana tsaiky na vola tany amin'ny izy izy fisadipiko moa. Fa le mpampianatra Frama ny tokony ampitomboana mety amin'ny CAS na ve hoe ny ministera fanagazam-pirenena efa am-pefolo lokona orange. Fa tsy ny vola ho an'ny ministera fampianarana be dia be zao misy manao io kiana tsy zahay any ana Facebook any mpampianatra zao tsy nahazo ny karamana. Dia any le zavatra potra ohatra zay zany mikarapana ny fitondram-panjakana ity manao zavatra tsy ampieriperetana secondaire ohatran'izay foana fa le plan le tokony le zavatra tokony atao tsy ataony zareo. Fa lasa hoe récupération politique ohatran'izany koa lena tany mena be ohatran'izany daholo. Resaka fahasalamana izy zany sy le hoe omena ohatsa visasa tsy omena visa reo tanora zay mbola tokony hanaraka fitsabotena ho any ivelana zany satria ny avy amin'ny fanoerana dia efa hanome tanana zany amin'ny fandefasana an'izy ireo any dia ndresany teo koa ny resaka fampianarana asa ahoana
ay teny mbo malaza efa tany volana fahila tany izy iny volana jona 7 jona mandraky ty le izy mbola mitarika resabe foany mbola tsisy fitsarana ny raha iny mbola tsisy fitsarana mampalahelo le bandikely mpanao baolina satria ny vadiny mbola midy any ponja ihany tamin'ny somasa sabotsy ny solombavam-bahoaka sy tena handriasolony aiko nanolo tanana ny ireo ankizy mbola tsy salama zany ny teny izy hoe raisoko tanana ny efatra alefa evasanina any ivelany zany tsara be ilay intention fa tena irina hoe mba tena ho tanteraka tokoa ka ina montsy ny antony tsy amezana visahany zany tsy azoko tsara aza misy manao an'izay fa le fanjakana koa nge ny olana aminy manino moa zany monsieur voalela fasy tsy miatrika ny réalité araka ny tokony izy fa mitady prétexte hafahafa miolakolana belaton inona koa ty anankiray rehefa nalefa verina manko ny valim-panady adina tany amin'ny labo tany ndafy de ny valiny tany to hoe metanol la izy fa tsy mibelaton sy ny datoraza indray ka ny fanjakana zany mila réaliste mila mahasamy miatrika ny zava-misy fa tsy misarisartavy tsy mila kolana aloha zay hipetraka fa rehefa mazava ohatray ny zava-misy hita ho azy ny vaolana ny fampianarana ohatra ny kiseoseo ivelany fotsiny ny mandeha tantarako zavatra kely nareo zay ny anala mahitsy eny mipetraka misy lycée manara-penitra vaovao natsangana teny vo heritaona izy zay no nanomboka naraisina nampianarana mpianatra fa de efa kisilasilaka be sady ny rindrina ndeny ve Yacine Ravelson satria nanaovana réception na provisoire na définitive ny asa anankiray de misy rafitra manao ny fanaraha-maso ny manao an'izany ka ohatran'ny ka tsy miasa zany le rafitra tsotra be nge ny valan'izany tsy miasa ny rafitra io tsy ny salle de classe amboarina ihany fa mbo jerevo ny autoroute juillet 2023 1500 milliards navoaka tao anaty kitapo-bola mpanjakana lasaina fa vita hatramin'ny farany taona 2023 ny autoroute aizy izy zao raisika ny antsara aloha miaraba tompoko allo eny ary miveronaky afaka zay misy le izy raha prétexte zay zareo tadidinareo tsara teka orotoana zay satelo tany amin'ny fahatsimena be misy ny teko raha hoanserasera sa kolotsaina namorona to manara-penitra ohatrany morondavy maison de la culture vorona taita tsy basy mipoka tsy rivotra fofofo tsy papango ny taitana poto fa ningera le trano de eo le izy zavatra énorme mihitsy ny tiarahandreo satria tokony misy réception provisoire réception définitive après 5 ans réception définitive de misy retouche azao fa le izy tonga de ningera teo de ahoana zao ny efarany zany zavatra zany zay ny lasa itsika vahoaka no mitany sasany conséquence le zavatra le misy satria zareo mireali ohatran'izay ohatran'izany koa l'hôpital manara-penitra le manakasa nandeha vo miditra ho tanàna manakasa ianao mahita ny hôpital manara-penitra io fa zao la izy bozaka be mitapitapy tsy ahitany inona anao varavarana misy naka bebe tsisy inonao ny matériel ao anatin'io tsisy an'izany ny hôpital manara-penitra zany raha manara-penitra maro ny hôpital de référence io tsy nalefa tany an-dafo ny fitilinany botulisme sy ny betadona sy ny tiako mompolaza fa tsy manara-penitra raha zany matoa mbola alefa any an-dafo io fa tsika maty am'ireo manara-penitra manareo de zao mipitapita zareo no le terrain synthétique manara-penitra io zareo no nampisotsany ny pilalao-baya satria bebio sasan'io zareo lasany am'izay le izy nefa io zao terrain mamasina io tsy fantatra bozaka be nikatika mambosa ny terrain tsy misy tafo de keteny kafo any le zavatra mahatia saina manerikeritiny io zao zavatra alitany gawary
Tsisy tokony valiko moa ny zavatra ny teneninao teo fa manamarina ny famakafakana nataoko teo aloha fotsiny zany tranony kolotsaina atao Morondava moa zany le ndresahany teo le hoe vita tokony atao réception de niotsaka hatrany fotony le izy de tsisy toy antsony le raha ary eo koa ny tena hoe ny ana solomavomoko matetika fandresahana foana de tsy mba misy hoe enquête parlementaire manodidina ny zavatra rehetrarehetra satria volam-bahoaka no ampiasaina ao anatin'le izy ary hoe tena nandeha araka ny tokony izy hoe ny fameazana tolotrasa na le tsy nanasa-panjakana atao anatin'izany rehetrarehetra zany tsy nisy valiny moa le izy ary misy tokony araiky atao anatin'izany mitokodina ihany koa rehefa ohatra atao anatin'le izy rehefa nametrahana fanontaniana iverintsika aorian'le ataotsika